Androantsika dia hiresaka momba ny système éducatif any Madagasikara zany, hoe manahoana ny fahitako azy nanampy anahy ve le izy nahatonga anahy nianatra taty États-Unis inona ny tsara, inona no mety hoe lesoka zany. De satria be da be zao ny mouvement any an-tanàna any indrindrandrindra tia hoe resaka projet fosika sy ny tariny ity. De izay no nampahatonga anahy hanao an'ity vidéo ity zany mba haneho ny hevitro no mahakasika ny rafi-pampianarana any Madagasikara satria betsaka ny zavatra mifamaofao ao de hamaly ny fanontaniana mety manetikitika ny sain'ny tsirairay avy ihany koa hoe manahoana ny zaza malagasy rehefa mianatra aty États-Unis aty. Voalohany indrindra aloha zany de rehefa manao application amina université aty États-Unis ny olona anankiray de tsy maintsy manao conversion an'iny système malagasy iny, le resaka notes zany ao antsoin'ny zareo hoe transcript zany. De raha ankizy ataontsika hoe 16 de moyenne zany any Madagasikara, rehefa vita ny conversion an'zareo manome ny transcript an'le ankizy iny de lasa mety any amin'ny 15 1475 na 14 ohatrohatran'izany zany ny notin'le ankizy. Zany hoe raha tsoahana zany ny conclusion amin'izay anankiray zay de hoe mety tsy atokisan'ny zareo aty États-Unis na mety hoe zay ny fahitan-jareo ny niveau an'ny système éducatif gasy zany. Zay ny anankiray. De eo amin'ilay resaka hoe diplôma fosika sy ny sisa sy ny sisa, za mba te hisarika ny olona izay miandraikitra an'iny hoe fantatro tsara fa le professeur miandraikitra aminazy iny de sy ny hoe nanao ny initiative sy ny fanjakanao de anisany nianatra taty États-Unis, mahalala tsara ny tracking system na hoe raha ohatra hoe tena nanao an'ilay diplôma marina le olona, manahoana ny notiny sy ny sisa sy ny sisa. De tiako hisarihan'ny sain'ny olona izay manao an'ireny sy ny sarihana ny saintsika izay tena hoe tia mianatra de hoe sao dia diso olona jerena isika satria nahoana matetika any amin'le olona nanao fausse diplôma, any amin'le olona le naka fausse diplôma no tena kendrentsika. Fa maninona raha tsy kendrena koa ireo olona izay manome an'ilay fausse diplôma sy ny sisa sy ny sisa. Tsy eo amin'ny resaka diplôma ihany fa eo amin'ny resaka noty ihany koa satria ny tenako dia anisan'ny victime no eritreretiko moa zany tsy manana proof fa manana indisy ngeza be nefany mety azo anaporofona an'izany satria betsaka ireo ankizy malagasy izay tena hoe tia mianatra, betsaka ireo ankizy malagasy mahay sy misongadina indrindra rehefa mianatra aty amin'ny tany mandroso tahaka ny États-Unis. Alohan'ny tantarako an'le hoe fa maninona no lazaiko ny tena hoe ohatran'ny anisan'ny victime de za anisan'ny olona tsy manome tsiny olona rehefa hoe misy tsy fahombiazana fa mijery ny lesoka natao de hoe ahoana no fomba hanarenana an'iny lesoka iny. De io resaka fivarotana noty io fanomezana noty any olona tsy tokony tompon'le izy fanomezana diplôma io de demotiver ny ankizy izay mahay. De tantarako amin'izay ary ny mampatonga anahy miteny hoe mety misy an'izay nahazo tranga tamiko zany satria nahoana nanomboka tany amin'ny ambaratonga fototra tany maternelle ka hatramin'ny nanala CEPE de anisan'ny ankizinay 17 16 de moyenne tany foana. Fa rehefa ianao zany manantena hoe ianao ankizy mahay tsara ny ampianarana, mahazo moyenne tsara de mba hoe hisongadina ianao rehefa manala an'iny CEPE iny. Indrisy fa tsy nahazo an'izay moa zany de
Ny teny hoe manaraka indray rehefa tonga indray ny BEPC dia mety ahazo ohatrany hoe ankizy mahay indrindrany eto Antananarivo ohatra ny saotran'izany. Dia niditra 6e dia avy eo 5e dia 4e dia tsara foana ny notiko, meilleur foana tany am-pianarana 17, 16, 15 de moyenne, 14 de moyenne teo foana. Dia tsy natao amin'ny premier trimestre ny 4e dia hitan'zareo ny fahaizako dia hoy zareo hoe ndao ianao tonga dia asondrotona 3e. Tao amin'ny 3e tao ny ankizy rehetrarehetra gaga hoe iza koa tia mpiara-mianatra aminay daholo mifankafantatra ihany daholo moa zany fa mbola tafiditra tao amin'ny majorin'ny lakilasy ihany tamin'izay fotoan'izay. Dia efa nanantena indray zany hoe amin'izao fotoan'izao amin'izay zany ilay hoe hisoratra zany ny anarana any amin'ny gazety sy ny sisa zany hoe mba mahay saotran'izany zany na hoe ankizy tsara noty indrindra afaka BEPC saotran'izany. Fa rehefa nandeha nanala BEPC dia afaka BEPC dia niditra seconde fotsiny tsy tafiditra tamin'izay. Dia nanomboka teo amin'izay dia kivy dia motivé amin'izay hoe manahoana tsara ary tia système ity. Tenenin'ny olona tamin'izany moa zany ny namana ny fianakaviana hoe nisy mividy ny notiny lahy saotran'izany dia za tsy nino an'ireny satria za zany tsy dia tia manome tsiny olona noho ny tsy fahombiazako. Fa nandeha teny amin'izay dia tonga mbola major de la classe foana tao aorianan'izay tsy kivy fa nianatra foana. Fa teo amin'ny nanala bac amin'izay dia kivy satria hoe tonga indray tia ilay fanalana examen dia nanao ezaka be tahaka n'inona ary dia tsy mivaky loha fianarana dia nanala bac indroa moa zany dia kivy. Dia rehefa niditra fianarana amin'izay hoe hanala bac ilay fandroana satria tsy afaka nanao CRC aloha tamin'ny voalohany dia tsy dia mivaky loha satria forcen'ny mpampianatra koa moa tamin'izany hoe maninona raha manao série an'izao, niady mihitsy ny mpampianatra hoe ianao mahay an'ity dia maninona raha manao an'izao série izao. Dia farany nanala bac fandroana série D dia tsy dia mivaky loha intsony fianarana fa premier trimestre tany amin'ny gidagidany tany amin'ny faraparany tany, deuxième trimestre tany amin'ny faraparany tany dia tonga saina amin'izay hoe raha te ho afaka bac mila mianatra tsara. Fa rehefa tonga saina amin'izay dia miverina amin'izay izay fahaizan'izay gaga ny ankizy hoe ahoana koa tia tady tsy tany amin'ny farany ve ity trimestre sy examen teo aloha fa deuxième major de la classe ihany tao amin'ny série D izay mpianatra andrianina tamin'izany TD2 dia nalala tsara mihitsy fa tany amin'ny faraparany tany aloha dia ve lasa major de la classe dia afaka bac indray dia kivy satria tsy nahazo mention na dia kely ary. Dia teo amin'izay zany dia kivy tsy te hianatra intsony dia tsy nanome tsinony olona moa zany fa nanome tsininy tena hoe tena tsy mahay manala examen national. Dia izay ny tenenako hoe mahademotive ankizy ny zavatra ohatr'izany. Mbola tsy nananako proof teo hoe mety nisy mividy marina ve ny noty sa ohatra ny ahoana. Fa zavatra anankiray amin'izay rehefa nianatra taty États-Unis dia notiko moa ny application rehefa manao application ny ankizy dia mandefa ny noty seconde, première, terminale sy ny baccalauréat zany sy ny noty bac sy ny diplôme dia ataon'zareo conversion mba hifanaraka amin'ny système amerikanina zany. Dia voaray nianatra tsara taty dia mbola tsy nahazo scholarship aloha zany fa sponsorship no azo satria ny candidaturako na ny application tamin'izay fotoan'izay dia antsoiny zareo hoe splitter zany. Splitter zany misy élément be da be jeren'zareo ao amin'ny application anao ny notinao rehetrarehetra, ny transcriptanao rehetrarehetra talohan'ny bac saotran'izany jerena dia ny note TOEFL anao sy note SAT anao. Note TOEFL koa tsara, tena tsara, fanaraka tsara tamin'ilay école nandehanako. Fa
rehefa tonga taty nianatra nandeha semestre anankiray fotsiny dia nahazo scholarship 75%, zany hoe tsy dia nandoha vola firy, mbola nisy an'ilay sponsorship koa zany dia tsy niala vola mihitsiny. Tao aoriana kelin'izay semestre tao aorianan'izay dia full ride amin'izay ny azoko, zany hoe tsy nandoha écolage zany. Dia eo amin'izay no nahitako hoe nijereko hoe manahoana marina ary ty fahaizako ty. Rehefa vita ny bachelorko dia notiko mivoaka ny notiko dia tao anatin'ny ankizy top 10 zany aty États-Unis raha ataony ranking-ny zareo aty États-Unis. Dia teo amin'izay tonga saina hoe tena sao dia misy mividy marina ary noty tamin'izaho nanala examen tamin'ireny fotoan'ireny tany Madagasikara. Dia izay no tena isintomako ny sain'ny ireo olona izay misehatra eo amin'io rafitra fampianarana any Madagasikara hoe mila jerena tsara ireny olona mizara noty ireny mivarotra notina ankizy mahay be da be ny ankizy mahay any Madagasikara fa lasa kivy izy noho ny fisiany zavatra ohatran'izany. Tena teneniko hoe tsy nanana an'izay mentalité izay mihitsy tsy nibeazina tamin'izay hoe ny olona no omena tsiny rehefa tsy mahatonga amina tanjona anankiray ianao. Fa hitako amin'izay rehefa tena nanao fandinihan-tena sy nijereko tamin'ny système-njareo aty, satria misy track daholo ny système-njareo fantatra hoe tamin'ny oviny ianao nahazo n'ity notisy ty dia mbola nitesteko ihany izay fahaizako izay rehefa nanao master. Rehefa nanao master dia ny zavatra nataoko tamin'ny bachelorko littéraire be mihitsiny, tena hoe nianatra littéraire be. Ny masterko nefa scientifique be mihitsiny dia nitesteko hoe hatraiza zany izay nivoako amin'ny resaka fianaran'izay, fa mbola tafajanona tao anatin'ilay top 10 amin'ny ranking-ny ankizy rehetra aty États-Unis ny tenako. Dia ny fahitako ny système éducatif any Madagasikara zany voalohany dia mila ovaina ny tracking zany. Ahoana ny tenenana tracking? Zany hoe ny fomba iraketana ireo noty, ny fomba iraketana ny diplôma, ny fomba iraketana ny présence-na ankizy, ny fomba iraketana ny rehetrarehetra zany mba ahafahana miteny hoe tena nianatra mihitsy ty ankizy ty ary zao avy ny notiny, mba tsy hisian'ilay hoe mivarotra diplôma, mivarotra noty sy ny sisa sy ny sisa. Izay ny fahitako ny système éducatif any Madagasikara. Afaka hatsaraina tsara mihitsy izy io ary mino fa raha i professeur izay nianatra taty États-Unis malala tsara ny tracking system na fomba firaketana ny zavatra rehetrarehetra any an-tsekoly dia raha tena ampiarina io raha tena hoe enoin'ny fanjakana koa izy dia ho betsaka ny ankizy ho motive hianatra, satria mahatonga ny ankizy tsy motive mianatra ny hitany ny olona hoe nahazo bac, nahazo an'izao nefa tsy lasa lavitra akory. Dia ny olona lasa lavitra nefa na hoe ny olona tafita amin'ny fianarana dia olona tsy nanao ninina teny akory. Dia hafa kely no androany fa inoko fa ho antsika izay tia mianatra, ho antsika izay tia anio Madagasikara antsika io indrindrindra amin'ny rafim-pampianarana, satria io fianarana io ihany milova tsara indrindra hozy izy ny Ntaolo ary io fianarana io ihany no mampatonga ny fiarahamonina malagasy mivoatra, satria raha ny niveau intellectuel ny malagasy no miakatra mitombo dia tsy hisy tsony zany olona voavidina koveta zany, tsy hisy tsony zany olona voavidina t-shirt zany dia lava loatra ilay izy. Fa dia izay no afatra androany hoe engane ary engane isika tsirairay avy nampitondra fanjakana nareo olona izay misehatra eo amin'ny rafim-pampianarana malagasy io mba ho tonga saina amin'izay ary mba hanao ny andraikitrany. Izahay moa zany izay manana communauté kely manampy an'i Madagasikara amin'ny fomba rehetra dia
any amin'io fampianarana io zay no tena hoe manao ny ezaka izay ataonay. Dia izay ary ny androany fa lava be fa amin'ny manaraka indray, maso tô.